Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ry havako no tain'Andriamanitra manokana. Mahatratra ity alahady faha 7 volana Jolay 2022 ity. Anio dia alahady manokana satria hitondrana ambavaka ny sampana fivondronana laika manerana ny sahan'ny FJKM. Koa mialohan'ny fampahezantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao indrindra noho ny amin'ny famonram-ponao lehibe. Ka hatrarinay izao anio izao. Na dia ary ny zava-tsarotra eto amin'ny firenena sy manerana amin'izao tontolo izao, tianao loatra izahay, ka mbola afaka handre ny teninao. Koa ny fanahinao tomponao mangy ny isa-tokantrano, ny isam-baravarana. Atonga tokoa ny fononay ho tany lonaka, handray ny voafafy avy amin'ny teninao Jesosy. Dia mitenena mandrakariva Tompo araka ny fombanao. Fa miheno izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havako izay fampahirizantsika amin'ity anio ity, dia arak'izay voarakitra amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4 ka ny andininy 5 manao hoe: hoy Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao no izy. Hoy Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao no izy. Amin'ny fiainana andavanandro ry havako, ny olona manary fananana na mandao ny fananany eny rehetra eny dia heverina fa olona dala na olona mamono antoka ny mpiarabelona aminy sy ny fianakaviany, indrindra moa fa amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Kanefa dia tahaka an'izany ity vehivavy Samaritany iray ity. Fa rehefa avy niona tamin'i Jesosy izy dia nilaozany sininy. Ary tsy vitan'izay nilaozany sininy fa adinony hatramin'ny atondihany aza. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe: fa dia inona loatra hoe ny antony nandao zanyity vehivavy ity ny fananany. Valiny dia tsotra ihany ry havako. Rehefa niona tamin'i Jesosy izy, nandre ny tenin'i Jesosy izy, dia nilaozany fananany, nilaozany sininy. Zava-dehibe roa ry havana ny teny Tompo ampitaina amintsika amin'ity anio ity. Ny voalohany dia izao hoe: ny fihaonana amin'ny Jesosy irery ihany no manafaka. Ny fihaonana amin'ny Jesosy irery ihany no manafaka. Tsy mba misy kisendrasendra izany ry havako ny fahandaharan'Andriamanitra amin'ny fihaonana amin'ny olona. Tsy mba misy kisendrasendra fa misy antony avokoa. Ary ny tanjon'Andriamanitra amin'izany dia izao: ny hatonga ny olona anaiky sy hivelona amin'ny famonjen'Andriamanitra. Anisan'izany ity vehivavy Samaritany ity, izay nofidin'i Jesosy mihitsy mba hihaona aminy, hiresaka aminy. Ary Jesosy mihitsy no manao ny dingana voalohany amin'izany fihaonana izany. Zavatra mampieritreritra masy dia izao: ity vehivavy ity dia tsy mba tahaka ny vehivavy rehetra, fa vehivavy izay tsy te ho hitan'ny olona izy, tia miafinafina foana izy, ary tia manao zavatra any amin'ny takotakona any. Mety ratsy laza teo amin'ny fiarahamonina angambany izy, na mety misy antony maro, fa dia ao anatin'ny ora sy ny fotoana izay tsy mahabe olona any an-dalambe no ny voahany andehanana tsaka dia ny ora fahaenina izany. Raha amin'ny ora tenintsika moa izany atao ora fahaenina izany dia mitatao vonana izany amin'ny 12 ora atoandro. Ho an'ny Jiosy izany ora izany ry havako dia ora fipetrahana any an-trano izany, tsy fivezivezena eny an-dalambe izany. Dia mahagaga ry havako fa vehivavy toy izany no nofidin'i Jesosy mba hiresahana sy hanaovany ny asan'Andriamanitra dia ny asam-panafahana izany. Fihaonana dinidinika miavaka loatra satria eny am-patsakana no midinidinika. Amin'ny ora tsy mahazatra ny olona no mifampiresaka, indrindra amin'ny fiarahamonina Jiosy. Izany lehilahy sy vehivavy miara-midinidinika any amin'ny toerana mangingina izany dia zavatra tsy mba fanao izany. Kanefa dia izany notranga, ary na ny dinidinika amin'ny fanaovan'izy ireo ary dia hafakely satria nitomboka tamin'ny zavatra tsotra. Dia ny fangatahan'i Jesosy rano mba ho sotroina tamin'ity vehivavy ity. Fa izany fangatahana rano izany nentin'i Jesosy nanambara taminy fa Jesosy dia manana loharano velona miboiboika, dia ny fiainana mandrakizay omena izay rehetra mino sy matoky azy. Fa tsy vitan'izay fa tonga hatrany amin'ny fanapotsipotsirana ny fiainan-dra vehivavy mihitsy, satria nambaran'i Jesosy tamin'ny daholo ny amin'ny manontolo, na ny toetra tsarany izany, na ny toetra ratsiny izany, na izay fatabahoaka izany, na izay ataony any amin'ny miafinafina rehetrarehetra tany, dia nianjaanja tokoa izany teo anatrehan'i Jesosy, ny fiainany, ny fitondran-tenany, ny fiarahany amin'ny mpiarabelona aminy.
Ary zany dinidinika zany dia nefara tamina nirony Jesosy azy hoe ny toerana tokony ivavahana sy ny amin'izay ivavahana marina tokoa. Raha feheziny zany rehetrarehetra zany avana dia izao, tiany Jesosy ho tsapan'ity vehivavy ity fa manoloana azy sy miresaka aminy ny mpamonjy sy ny mpanafaka. Ary zany Jesosy no nahatonga an'i Jesosy niteny hoe izaho izay miresaka aminao no Kristy. Ry havako malalo amin'ny tompony, vokatry ny fihaonan'ity vehivavy ity sy ny resaka izay nataony tamin'i Jesosy dia tsy tsaroan'ity vehivavy ity intsony ny tenany. Tsy hitantsony ny fiavian'ny mpianatra Jesosy avy nividy sakafo, fa tsy vitan'izany fa zary adinony mihitsy ny fitaovana sarobidy izay nananany, dia ny siny zany izay nikasany atsakana, adinony hatramin'ny atondriany andeha amovo rano arak'izany. Ry havako malalo amin'ny tompo, maneho indrindra zany fa ny fihaonana amin'i Jesosy, ny fihaonan'ity vehivavy ity tamin'i Jesosy dia nahafa-patorana azy tokoa. Afaka daholo izay genja nanavesatra azy, afaka daholo izay nanaintaina azy noho ny tamin'ny fihaonany sy ny fandrenesany ny tenin'i Jesosy. Ary porofon'izany indrindra adinony ny atondriany. Ry havako malalo amin'ny tompo, matetika isika mieritreritra hoe izay mihaona sy antsoin'i Jesosy mivantana ihany no atao hoe mpanaradia azy, tahaka ny apôstôly zany. Fa izao tenin'Andriamanitra dia mampiseho indrindra fa ny olona mihaona amin'i Jesosy, ny olona miresaka amin'i Jesosy, ny olona mifampidinidinika amin'i Jesosy ihany koa dia isan'izay mpanaradia an'i Jesosy. Ny olona izay miaiky ny tsy fahatanterahany, miaiky ny fahotany eo anatrehan'i Jesosy dia isan'izay antsoin'i Jesosy koa ho mpanaradia azy. Ary tsy mpanaradiany fa tena nahafahany Jesosy amin'izay rehetra mangeja azy ka nomeny ny famonjena. Ry havako malalo amin'ny tompo, porofo velona an'izany fahafahan'ity vehivavy ity zany ny nandaozany ny sininy. Ny sininy moa dia manambara zavatra maro, ny sininy dia manambara hareny, ny sininy dia manambara ny fiainany taloha, ny sininy dia manambara ireo fahalemeny sy ny tsy fahatanterahany hatramin'izay. Ka rehefa nihaona tamin'i Jesosy izy, tojo an'i Jesosy izy dia nilaozany avokoa zany rehetrarehetra zany. Ry havako malalo amin'ny tompo, ao anatin'izao fijanonantsika ao an-trano zao, ao anatin'izao zava-misy mitranga eo amin'ny firenena sy amin'ny fiarahamonina manerana an'izao tontolo zao, dia maro izay mety vesatra mangeja anao, maro izay mety zavatra manahirana sy manakana anao. Tsarovy ry havako fa te hihaona aminao Jesosy. Ary ny fihaonanao amin'i Jesosy irery ihany no hanafaka anao amin'ny tahotra, amin'ny ororo, amin'ny fahafatesana izay mandindona anao eo. Koa mety ezaka ianao ry havako, mba hanokatra ny masom-panahy ianao. Sokafin'ny Baiboly, mahireza mivavaka fa ny fihaonana amin'i Jesosy tokoa no hanafaka anao amin'izay rehetra mangeja anao. Fa ny zavatra faharoa ry havana nambaran'izao tenin'Andriamanitra ao dia izao, ny olona afaka na ny olona izay nahafahan'i Jesosy dia mijoro vavolombelona ny amin'izany fanafahan'ny tompo izany. Ny olona afaka dia mijoro vavolombelona amin'izany fanafahan'ny tompo izany. Atsaka ry havako no atondian'ity vehivavy ity, dia mahagaga fa dia laozany sininy ary laozany ny antondihany rehefa nandre ny tenin'i Jesosy izy. Tena olona afaka ity vehivavy ity, tena faly izy. Ary rehefa faly izy dia lasa izy niazakazaka anakany tanàna, nizara ny vaovao mahafaly, nizara ny vaovao mpanafahana tamin'ny mpiray-tanindrazana, tamin'ny mpiray-tanana taminy, nambarany tamin'ny olona rehetra tao tanàna izay rehetra nataon'i Jesosy taminy. Dia nanambarany Jesosy ny fiainany, ny fitondran-tenany, ny anony manontolo. Ary rehefa resy lahatra an'izany izy dia nitaominy reto mpiray-tanana aminy, reto mpiara-monina aminy mba andeha hiaraka aminy ihany koa andeha hizahan'i Jesosy. Ry havako, nitorian'i Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra ity vehivavy ity. Ka rehefa nino sy voavonjy izy dia izy indray ihany koa ankehitriny no lasa mitory izany fanjakan'Andriamanitra izany ary mitoana ny olona rehetra mba hanantona an'i Jesosy. Olona afaka, vehivavy afaka ity vehivavy Samaritana ity, ka nitaona ny mpiara-monina aminy koa mba hisitaka izany fahafahana izany amin'ny alalan'ny fihaonana sy ny fihainoana ny tompo Jesosy. Ry havako malalo amin'ny tompo, ao anatin'izao vanim-potoana ny confinement izao, maro be ny fanontaniana tsy afaka ambavany maro, ary tsy afaka ambavako sy eo ambavanao ihany koa. Voalohany indrindra amin'ireny dia ny hoe manahoana ny fahasalamanareo e, manahoana nareo ao e, manahoana tsika rehetrarehetra e, manahoana ny fahasahiranany e.
fa maro koa ry havana ny fanontaniana izay tokony ho eo an-tsainao anatin'izao vanim-potoana izao dia ny hoe olona afaka tokoa ve ianao, afaka tokoa ve ny ankonanao, olona afaka tokoa ve isika. Fanontaniana tokony hipetraka ao an-tsaintsika izany ry havana ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Fa tady mandrakariva fa mahatongasy anao teo ambony hazo fijaliany Jesosy Tompo, mba hanafaka antsika amin'izay rehetra mangeja antsika. Ary Jesosy mpanafaka io mihitsy no te eo anamiko sy te eo aminao, indrindra amin'ny alalan'ny famakiana soratra masina, indrindra amin'ny fitezanao hitanila amin'ny Jesosy hivavaka sy hanome voninahitra azo mandrakariva. Ary tsarovy ry havana fa ny olona nafahan'i Jesosy, ny olona niona tamin'i Jesosy tahaka ity vehivavy Samaritana ity, dia mandao ny sinina izy ka milaza ny vaovao mahafaly amin'ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona aminy. Samy manana ny sininy moa ry havana ny tsirairay avy, fa ny siny dia manambara ny fiainantsika, ny siny manambara ny fitondran-tenantsika, ny siny manambara ny fomba fiasantsika amin'ny fiainana andavanandro. Izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ireny no atao hoe siny. Izay tiany Tompo Andriamanitra ilaozantsika, ka imbonantsika amin'ny tenin'ny Paoly Apôstôly manao hoe efa lasa ny zavatra taloha. Mba ho lasa an'izao confinement izao, ho lasa an'izao fahasairana an'izao daholo izay rehetra fitondran-tena, na fomba fiasa, na fomba fiteny, na fomba fanomponan'Andriamanitra tsy mendrika ary tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Tady dia mandrakariva ry havana fa noho ny amin'i Jesosy dia tena olona afaka tokoa ianao, ko mitraka mahery matanja ambara ho retany ren-danitra ny fanafahan'ny Tompo anao sy izany fahatsarany ny fahafahana ao amin'ny Tompo izany. Ry havako manalo amin'ny Tompo, olona afaka ianao, niraka mpanaovan'ny Tompo anao amin'izao anio izao sy amin'ny androm-piainanao eto dia izao hoe ambarao izany fahafahana izany, mba hahatonga ny ankonanao, hahatonga ny fianakavianao, hahatonga ny namana sy tapaka sy ny mparitany razana aminao koa mba hisitaka izany fahafahanao amin'ny Tompo izany. Ko mahery aza menatro ny vavolombelon'ny tompontsika. Teo an'Andriamanitra eny ny voninahitra, fanifanahy kosa ho amiko, ho aminao, azahoanao tokoa miaina izany fahafahanao amin'ny Tompo izany sy mizara izany amin'ny mpiarabelona. Amen. Isaorantsika indrindra ry havana ny Tompo Andriamanitra hanome antsika ity anio ity na ahafahantsika nandre ny aina ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahin'ny Tompo tokoa eo mba antsika azahoantsika mivelona amin'izany, na ho anivon'ny tokantrano izany, na eny amin'ny fiarahamonina izay andehanantsika rehetrarehetra. Dia mampahery anao ry havako fa maro ny zavatra manahirana amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny, indrindra ny amin'ny afitsoko ny valana aretina Covid-19 izany. Mampirisika anao ry havako, mitandrema tsara, azao ireo fepetra rehetra fisorohana ny fahatahany valana aretina. Tsaro fa Tompo dia milaza aminao manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, ko aroviny namanao, aroviny tenanao, aroviny ankonanao, azao ny fandaminana izay apetraky ny fitondram-panjakana. Fa anisan'ny tena zava-dehibe ry havana dia izao, mahery izy mivavaka, mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra, fa miheny mivavaka amin'ny Tompo Andriamanitra. Ary izy nefa nilaza fa izy no aro sero antsika, mpamonjy mora azo indrindra izy, indrindra fa amin'ny fahoriana. Ko mahery ry havako, mitraka mijoroa vavolombelon'ny Tompo mandrakariva, indrindra amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ka rehefa mbe ho afaka izao vanim-potoanan'ny fibohana izao, dia mba ho tena hita n'izao tontolo izao tokoa fa olona afaka tsika ary vavolombelon'ny Tompo amin'ny teny sy amin'ny asa, indrindra amin'ny fitondran-tena izany. Dia mampahery anao koa ry havana amin'ireo izay mety adidy sy andraikitra maro samihafa tokony ho tanterahanao na amin'ny fianakaviana na amin'ny fiarahamonina, indrindra fa eto anivon'ny fiangonana. Maro izay fomba mety azahoana manao izany araka ny fandaminan'ny fiangonana. Afaka mandefy izany amin'ny aim-boly ianao, afaka mangataka ny compte-ny fiangonana ihany koa ianao, azahoana manan-tanteraka izany. Fa antsika mpino ry havana dia resy lahatsika fa ny Tompo ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ka ninona zavatra mitrango amin'ny firenena, ninona fikatoanan'ny fiangonana, tsy masakana antsika izany, hanolotra zavatsoa hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mahery izy ary misaotra anao miandro sady amin'ny fitezanao anao ny asan'Andriamanitra. Dia an'Andriamanitra anie ny voninahitra fa ny fanahiny kosa ho amiko sy aminao, ampahery antsika mandrakariva amin'ny didy aman'andraikitra izay napetraky ny Tompo sahantsika tsirairay avy. Amen. Miombona amin'ny vavaka isika. Indray ny fifalianay Tompo fa manome fotoana ho anay mandrakariva ianao, ahafahanay miantso midera ny anaranao, fa indrindra nandrenesanay ny sitraponao tamin'ity anio ity. Misaotra betsaka Tompo fa tsy navelanao anatin'ny tsy fahalalana izahay, fa nasehonao miharihary taminay tokoa ny
teninao izay mampiorina anay amin'ny finoana. Azahoanay mandihy ny tena ihany koa amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Tompo meteza mandrakariva hitoetra ao am-ponay, hanavoazanay ny fanoloran-tenanay ho mendrika ny voninahitra ao. Satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mamindra fo mandrakariva ianao. Kindreto Tompo izahay maneho ny fahavononanay, fahandao ny siny, ny tsy fahatanterahana rehetra teo amin'ny fiainanay. Koa ny fanahinao masina mandrakariva Tompo, no hanavao anay, hanala izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao aty anatinay tsirairay avy. Misaotra Tompo fa Andriamanitra fitiavana ianao, fa na dia ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana ary izahay, dia manome hatramin'ny teninao ianao. Hamelombelona amin'ny fomam-panahinay izay mila ho kivy sy ho kitraka amin'ny zava-misy manerana an'izao tontolo izao. Ko mangataka aminao mandrakariva izay Jesosy, ianao ny asa mahery amin'ny olonao, indrindra fa ireo mpitsabo, ireo tompon'andraikitra rehetra, manomboka amin'ny fitondram-panjakana izany. Ianao nangatahanay hanafy hery sy tanjaka, indrindra fahasalamana, fahavononana ho azy ireo. Azahoany manatanteraka ny ity tsy andraikitra izay napetraka ho iantsoroany eto amin'ity firenena izay nametrahanao anay ity. Tompo Andriamanitra io, mivavaka ihany koa izay ho an'ny fiangonanao izay mandalo vanim-potoana sarotra, satria dia tsy misokatra ny fiangonana. Ianao Tompo ny omba ny olonao tsirairay avy any amin'ny isan-tokantrano any, mba hametraka ny adiny eo am-pelatananao, satria ho any amin'iza tokoa moa izay ny antoraka Tompo, afa-tsy any aminao irery ihany. Koa mino sy mahatoky izahay fa mihay ny vavaka izay asandratry ny tsirairay avy ianao, satria tianao izahay, tsy avelanao ao anatin'ny ady sarotra izahay. Koa indro izay Tompo miantoraka aminao mandrakariva. Vavaka izay Jesosy an'ny vondrona fototra laika, manerana ny samin'ny FJKM. Ianao no ampahery ny olonao tsirairay avy ao anatin'izany sampana izany. Ahefa ambe tokoa amin'ny aty tsy andraikitra izay efa niantsonao azy ireo. Dia ampaherezy ny tsirairay avy Tompo, ary ianao no hanome talenta sy fahasoavana mandrakariva, azahoany manatanteraka izay rehetra tandrify azy. Vavaka izay Tompo an'ny aty tsy andraikitra miandry anay koa, ianao no ombanay, azahoanay manatanteraka izany rehetra izany ho voninahitra ny anaranao. Dia mbola maro Tompo ny fandriana sy ny entaentanay, na ho anay tsirairay avy izany, na ho an'ny isan-tokantrano, na ho an'ny mpiara-belona sy ny manodidina fiangonanao. Ianao ny vavaka mangina izay asandratray, fa ianao ny mahalala ny mahasoa sy mahatsara anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, ilay efa niantso sy nifidy anay tsirairay avy, no ametrahanay izany vavaka izany. Izay farananay amin'ny nampianaranao manao hoe: Raha ianay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay ny hinanana sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.